Toizako ny resaka mahakasika ny guerre en Iran dia ny zavatra goavana amin'izao fotoana izao zany a dia Donald Trump miantso vonjy miantso vonjy Donald Trump amin'ny pays sasandreo ampio zay sécurisé ny détroit d'Ormuz dia mbola tsy ary nahita Donald Trump mihitsy nareo nanao profil bas hoe miantso vonjy Donald Trump zany dia tena leo menace zay ny inao zany tafika fa matanjaka zany zany tontolo zao potehako raha inao zany omena frappe mbola tsy ary nisy tamin'ity fiainany ity petra tsara la pekariko ny doigt de douane makatsy makaroa c'est foana Donald Trump hatramizay cowboy inao zany petako mbola mafimafiny io menace foana ny Donald Trump fandroana izy mangataka fanampiana miova be zany le fandehana iny dia inona no zavatra azo ambara raha ohatra ka hoe Donald Trump mangataka aide resy izy zany resy izy zany échec le zavatra nataony le resy manko maîtressenareo hoe izy hoe manana inona moa zany armement puissant darodaroka mamono sy ny toetoa dia ahoana izy nyresy fa échec le opération nataony zaraka tamin'ny israeliana hoe andehtsika andeha amin'ny Iran ary dia tsakitsakitsaka décapité-tsika inona moa zany ny dirigeant ny chef spirituel sy ny dirigeant régime iraniana dia moditsika excursion zay no zay sy tiavany io ary io olona be tiambava be sady manambanimbany be foana io zany io rangahy io fa zao izy mitolefika izy zao dia zay nitsona hoe resy mitolefika satria guerre etretinao fa hoe éclair tsakitsakitsaka ahoana moa zy filazany Hitler zegny blitzkrieg ozy Hitler zay tselatra krieg guerre dia hoe tsakitsaky fotsiny io dia vita fa jehana amborobe izy ao tafatidika lalina izy ao ary ny iraniana zao ny tompony lakle ataovy eo ozy ny iraniana ataovy tiaro dia avy eo ny problème antia dia araky lenteheniko iny hoe misy élection de mi-mandat amin'ny octobre dia zao ny cote de popularité ny izy moa Donald Trump tena en chute any ambany efa 770 américaine zao tsisy d'accord tsony amin'ny guerre ataony io 770 dia ahoana zany ny élection amin'ny mi-mandat ho lasany olona dao ny ina moa zany ny place chambre des représentants tsy haiko ahoana amin'ny structure ny système politique américain fa en tout cas enjeu majeur ny fitondrany Trump élection de mi-mandat io dia resaka opinion publique da izy ny promettre tamin'ny olona hoe vetivety dia vita et de deux ina moa zany ny olona ny américaine tsy tia hita ny pétrole miakatra ny vidin'ny pétrole tsy miran'ny zany ny américaine dia zao izy sady tsy vitany amin'ny fotoana fohy le guerre tsy vitany miakatra ny pétrole ary tsy vitany nanongana ny régime iraniana zay ny tanjon'zareo tanjon'ny Donald Trump hoe endako régime iraniana io dia soloko am'izao olona tiako ohatran'ry le zanaky Shah d'Iran ry le Pahlavi Reza Pahlavi olona nitezana an-tan'ny Amerika iny dia iny tiany averiny eo nga izy io zay sitrapolona nga izy io Venezuela sa Madagascar zay tena atao fa na décapité la izy mahitola Ali Khamenei voaka ndray koa ny zanany ary mbola mandeha ny régime dia avy eo koa izy afabaraka be izy miteny tena potika ny 20% ny nino moa zany possibilité militaire ny iraniana tsy afaka mihetsika tsony reo paralysé reo zareo le bandy anakiraha iny ridiculisé hoe manino izy le nouveau guide spirituel soatra ny nataony fa tsy saniny sy namoaka tsy nivoaka na namoaka vidéo na anina fa fantatry fa maratry izao tsy afaka manao nininy izao dia soatra fotsiny nalefa zareo fanambanino nataony raha reo fanambanino nataony raha reo dia zao izy mandady izy zao
ngoan'ny gasy manampy an'zareo manampy ny Israel rehetra rehetra de atao fanampianareo sy ny sozany iranareo fa ana ho raha manokana bien fait pour sa gueule raha manokana bien fait pour sa gueule de ahoana ny fizotran'ny guerre am'zao fotoana zao fizotran'ny guerre am'zao fotoana zao de eto am'ty lo ty le nosy karga ty zany ao no stocken'ny iranianina ny 7% ny pétrole aondrany ny androana moa zany satria izy misy embargo fa afaka mivarotra foana izy Chine ny vidéo fa tsy sahany américaine miteny Chine hoe irisany raha vidy pétrole ao lisany de sanctionner-nao zao tsy sahany de Chine ny vidéo any amin'ny 1,400,000 barils par jour no makany Chine de ampalemen'ny iranianina zany satria efa tsy hitan'ny izy moa ny américaine tsony ny atao zao sady tsy nionkana le régime potela fa mbola afaka mitifitra foana izy hatramin'izao tsy fantatra nge nafiry ny ina moa zany ny drone ananany iraniana hatramin'izao tsy fantatra fa afaka mitifitra foana izy 40 par jour izy am'izao de missile balistique manko tamin'ny voalohany no netretin'ny américaine sy Israel tsy olana zany satria sika manana dôme de fer afaka miprotéger an'io raha vao mandeha le missile balistique de injehan-dralahy am'le arme de nefany ny iranianina manana drone de tsy hitan'ny américaine sy Israel mihitsy ny atao am'le drone fa le drone afaka mitifitra am'le tiditifirany ty 7% pétrole zao zany ato de eo misy ina moa zany amin'nosy io misy karazana plateforme afahan'ny iranianina mamoaka le pétrole mankany Chine sy izy firenena samy vidy pétrole amin'ny iranianina de hoe raha potehanay zany tia de paralyser ny économie ny iranianina nefa ny olona de zao tsy afaka manapotika an'io izy zavatra tifiriny tao zany aéroport sy ina moa zany sy ny terrain d'aviation fa tsy sahy manapotika le réserve be ao satria raha fitena réserve ao de misy déséquilibre amin'ny prix na pétrole eran'izao tontolo zao de ny américaine koa miaraka maniny anganiny ao eran'izao tontolo zao de tsy sahany de manao ménage fotsiny zay raha ohatra mbola tsy mijaly de potehany eo vava fotsiny ny Trump fa tsy sahy manapotika an'io sy miaraka miny ampanglo hoe d'ailleurs zao raha firenena rehetra am'izao tontolo zao efa misobirany le conséquences ny adalan'ny Trump adalan'ny Trump ny lingilingy anao guerre amin'olona any adalany milingilingy any nefa tsy voafely le guerre de zao zy miandro vonty de ity zany hoe ny menacena hoe potehana tanteraka eo fa tsy sahany io fa tsy sahany satria menace ny iranianina andreo zao ny menace anjaran'ny iranianina andreo ny menace hoe poteo nge ahitanay azy poteo ahitanay azy fa asianay daholo ny intérêt américain rehetrrehetra ny ino moa zany ny base militaire sy ny dépôt na pétrole ny aty amin'ny Arabie Saoudite Koweït amin'ny aty amin'ny golfe persika aty de fantatra américaine fa marony zany ohatra zalahy manana drone afaka mitifitra satria teto zao ny zavatra tifirilery tazy tany Dubaï zany any amin'ny 2500 km tonga le drone afaka mitifitra de anjaran'ny iranianina ndray ny menace hoe kitiala io fa ho asina ny dépôt na pétrole ka raha vao asina ny dépôt na pétrole aty Arabie Saoudite Koweït sy Bahrain sy Qatar de zay ny nataony fa flambe ny vidin'ny pétrole aran'izao tontolo zao tsy maîtriser tsony io zay tena arme fatale hananany iranianina zay zavatra zay azo le tifiriny reo zay mbola mana capacité na daro fa la bombe zay oetiny porte-avions la oetiny inona zany B2 la atao zay atao la fa zay mbola manana foana zay drone afahany mamely andreo fantatry Donald Trump zany de conseillerie am'izao tsy ampanao ninina akoatra ny menace ataon'ny iranianina de ity tsisy vahaolana mihitsy ny blocage ny détroit d'Ormuz bloqué ny izy moa ny iranianina io raha bloqué io de tsy afaka mandeha tsy afaka voaka daholo pétrole ny reto any reto
fa raha tsy afaka mivoaka ny pétrole andreto dia miakatra ny vidin'ny solika any amin'ny lapompy dia manengany ny économie miakatra ny vidim-piainana eran'izao tontolo zao dia Trump zany dans la merde avy amin'ny Trump amin'ny adalàna tsy fisainana zavatra tsy voafehinao akory fa dia etretinao fa dia dadarofana bombe iraniana io dia vita nefa sady tsy niongana le régime sady tsy ny armement tsy potika tanteraka dia ny adalàna Trump zany dia ino ma zany mitondra fasina de raha zao tontolo zao ka raha ohatra ka mitohy le guerre ka bloquen'ny iraniana ty dia vao maika memafy le fiainana dia dans la merde i Donald Trump io dia zay mahatonga anazy hoe en plus zao izy sécuriser an'ity dia ny menace ny iraniana hoe zao hoe atao ny sambony lisany ny tanker le fotoana pétrole reny hoe atao hitatsika anazy vitany zany dia ny Donald Trump zany miantso français hoe lisany misy porte avion lisany misy ina moa zany frégate sambo de guerre reny zany afaka miescorter le sambo miditra sy mivoaka eto dia tsy afaka manao zany ny France tsy afaka manao zany ny sasany satria zao tsisy armateur na bateau hoe manana bateau tanker anao zany firy million firy milliard ny vidiny iny dia tifirindra raha amin'ny ina moa zany amin'ny drone dia mirehatra dia mipotika eo sady mietraka koa fa mety misy mine natipetraka zalahy am'ty flotte am'ty tsy haitsony dia zao zany ny amerikana mietrehitra andefa GI ho andefa marines zany hoe tsy hay hoe ibloqué tsy afahan'ny iraniana manao ninina amin'io tsy afaka nefa tsisy zavatra azony atao am'zany satria reny le drone reny afaka mivoaka avy anaty tany any reny afaka mivoaka reny missile balistique manko misy lanceur da avy mitivitra missile iny le iraniana dia hitan'ny amerikana reny izy tifirindra dia ina potendra la le lanceur potendra la fa le drone ambonina 4x4 ambonina pick-up fotsiny reny dia tonga afaka mandefa dia misitrika anaty garage ndray izy avy anaty garage any raha mandefa an'io dia tsy hitany amerikana mihitsy zay atao am'izao dia miantso ny firenena isan-karazany izy hoe anampy an'zareo idébloqué an'ity dia zao ny iraniana koa tsy bloqué an'io satria raha bloqué an'io dia ny sambo ny fivarotany makany Chine sy am'izay pays mividy pétrole tsy afaka mahazo pétrole koa fa avelana am'izao io fa embenana avelao izy sambo andalo vao mandalo difirinay dia ohatr'izany koa reto tsy mahasamy mihetsika paralysé daholo reto Arabie Saoudite ino moa ny Émirats Arabes i Qatar Bahreïn i Koweït coincé tsy afaka mihetsika mihitsy am'izao ary ny menace koa ny iraniana hoe roy daholo zo izy ny base militaire amin'isany io roy daholo ny intérêt américaine fa petana ela isany dia matafra dolodolo la am'izao fotoana zao satria vitany fatafatatra la fa vitany iraniana mitifitra andreo manana moyen tsara izy tifiranandreo dia zay zany fandehan'ny guerre am'izao dans la mer Donald Trump am'izao dia miantso vonjy zay ho an'lisan'le manampy ny Israely ao reo satria isan'ny kristiana dia manampy be ny izy moa Israel vahoaka vafidandriamanitra be dia be isana amin'ny Facebook dia gaga hoe fa manina isany manampy ny Israel manina isany manampy ny amerikana amin'ny invasion tsy manaja ny souveraineté na pays anankiray manao dictature na pays anankiray dia gaga fa dia zao dans la merde zao ny amerikana sy ny israeliana mbola azoazo any ary zao tontolo zao mihitsy ny dans la merde tsy afaka manao ninina fa ny iraniana ny tompony lakile am'izao fotoana zao sura daholo